dia faly miarabantsika indray izay manaraka an'izao fandarana izay mitondra ny lohateny hoe inona ary no ataonay. Androantsika dia hijery tenin'Andriamanitra ka ny lohahevitra dia ny hoe ny toetrantsika dia miseho rehefa tahiana ny hafa. Zay zany no tenin'Andriamanitra izay hitondran'Andriamanitra antsika indray. Tsika moa mianatra ary izay fitiavantsika mianatra zay dia izay no tena zava-dehibe mihitsy eo amin'ny hoe fanompoantsika n'Andriamanitra. Ka androany zany dia hojerevantsika le hoe ny toetrantsika io tokoa dia miseho rehefa tahiana ny hafa. Ohatra voalohany jerentsika amin'izany ao amin'ny Lioka 5:10 dia nahitantsika mahazatra antsika moa dia hoe ny tantaran'ilay zanak'Adaly dia matetika ilay zanak'Adala foana no jerentsika fa nisen'ilay zokiny. Ilay zokiny dia izy moa nijanona tao amin'ny rainy fa ilay zandriny zany no niteny hoe ray eo meo aho ny anjara fananako dia lasa le zandriny. Ny olona manodidina sy mpiaramonina sy mpiray tanàna tamin'izy ireo zao dia hoe tena maditra le zandriny fa le zokiny kosa tena endry le zokiny dia miresaka daholo ny ao an-tanàna rehetra hoe le zokiny tena endry petraka tsara, manampy ny dadany, miasa tsara, manao raharaha tsara, fandray tsara aman'olona tena saika miresaka an'le zokiny daholo ny mpiaramonina sy ny mpiray tanàna. Tsy mba tahaka an'le zandriny jere maditra lasa fa le zokiny tena tsara fanahy, tena tsara, tena endry, tsy saotra azy mihitsy. Zay daholo ny filazan'ny manodidina, fijery manodidina n'le zokiny. Fantatsika tsara moa le ten'Andriamanitra fa rehefa nandeha le zandriny lanin'ny fananany nisy mosary tao amin'ny tanàna izay nisy azy namahana kisoa sisa niaraka tamin'ny sakafo fihinan'ny kisoa dia nody ny sainy dia niverina izy. Rehefa niverina izy dia niseho le ray be fitiavana izay tena tia azy ary rehefa niandry azy sy nitady azy hatry ny ela. Raha vao hitan'le rainy fa tonga izy dia izao namiana azy ny rainy dia nilaza manao hoe alaovy ny fitafiana tsara indrindra, asio kapa ny tongony, asio peratra ny tanany, alaovy ny zanak'ondry mifaha fa andehantsika hifaly fa ty zanako ty fa maty fa velona indray rehefa very ka hita indray. Manoloana an'izay fitahianan'ilay zandriny izay dia tonga le zokiny dia nanontany fa misinina fa ahoana misy fety, misy fifaliana, misy firavoravona lehibe. Dia ozy ny olona hoe tonga ny zandrinao dia nanao fety ny rainao. Dia teo amin'izay vao niseho ny toetran'ilay zokiny satria tezitra izy dia tsy nety-niditra izy ary dia nilaza izy fa io zanakao maditra izay efa nandalo ny fanananao sy io no anaovanao fety, asianao peratra ny tanany, asianao kapa ohatran'ny hoe tahiana.
dia nanomboka tezitra sy tsy nahazo aina izy. Hitantsika, izay mihitsy tsika ity, izay mihitsy ny olona izay rehefa tahiana ny hafa vao tena miseho le toetran'le zoko, ny olona zao gaga mihitsy ndry le olona tsara fanahy, le olona endry be, le olona tena mateo tia, tsy hitanay izay kianina. Ny olona rehetra mifaly daholo fa tafaverina le zandry, ny olona daholo fa izy tao tezitra midongy tsy nentiniditra indray. Niseho ny toetrany rehefa nitahiana ilay zandriny. Izay mihitsy tsika rehefa tahiana ny hafa vao tena miseho ny toetrantsika. Dia ohatr'izany kinga eo amin'ny Genesis 4:4 i Adama sy Eva zao dia nilaza mihitsy hoe tena endry rangahy reto zanantsika reto tena misaotra an'Andriamanitra tsika fa endry, tena endry. Iabela tena endry, tena mahafinaritra, makatoa, manaja. Ary Kaina nga tsy hitanao? Kaina koa tena endry, tena makatoa, tena manaja. Ary izy mirahalahy tena mifankatia. Jereva nge reto izy miara-milalao, miara-miasa, tena endry Kaina. Resaka Adama sy Eva dia izay hoe endry Kaina. Fa tamin'ny fotoana anankiray izay nanaovan'izy mirahalahy fanatitra ho an'Andriamanitra dia izao nanatitra aloha Kaina ho an'Andriamanitra. Dia rehefa nanatitra i Abela dia voambaran'ny tenin'Andriamanitra i Abela sy ny fanatiny nakasitrahan'Andriamanitra, nahazo fankasitrahana manokana avy amin'Andriamanitra i Abela sy ny fanatiny. Dia teo dia mipoitra ilay toetran'ny Kaina. Navita mihitsy izy namono ny rahalahy. Ary niresaka mihitsy Adama sy Eva tena tsy napoziko, tsy napoziko. Le Kaina izay nafinaritra endry tiany rahalahy, izy navita namono, nahafaty. Na ny olona izay naheno koa raha zao dia tena hoe andray. Kaina dia nahafaty ny rahalahy. Hitantsika miseho ilay toetra rehefa tahiana ny hafa. Ilay toetra ny Kaina zany niseho rehefa nitahiana sy nakasitrahana i Abela. Dia ohatr'izany koa Marta sy Maria ao amin'ny Luka 10. Dia Maria koa zao tena hoe za tena sambatra mihitsy hamanana Marta ho rahavaviko, tena tsara fanahy, tena malemy fanahy, tena mpino tsara, mivavaka tsara, ara-panahy tsara, tena faly ny rahavaviko, tena mampahery, mahafinaritra, mijoro tsara, miorina tsara, mitoetra tsara. Izay no nataon'i Maria. Rehefa nandroso tao an-tranon'i Jesosy dia Maria nitoetra teo an-tongotry ny Tompo ary niaino ny teniny. Maria zany tena teo akaikin'i Jesosy, feno ny fitahian'i Jesosy, teo anilan'ny fitahian'i Jesosy. Ary satria niaino ny teniny Jesosy tena
nampahery an'i Maria, nampahery. Dia nahita an'izay Marta hoe Jesosy nampahery an'i Maria, satria Maria teo tongotra tompo nyainy ny tenin'i Jesosy nampahery. Dia mipotra amin'izay le tsy napozina. Tsy mampaninona anao va zao amelahan'ny rahavaviko hanompo irery zao fa mba asavy manampy ahy izy. Mino fa gaga Maria hoe ray tena mipatezerana Jesosy ve dia atao an'izany. Miseho ilay toetra Marta rehefa notahiana Maria, rehefa nafana fo Maria, rehefa nahery Maria, dia niseho ilay toetra Marta. Ka zay mihitsy tsika ty rehefa tahiana ny hafa dia eo vao tena miseho ny toetrantsika. Rehefa ohatra hoe mahazo akanjo tsara ny hafa dia eo vao miseho ilay tena toetrantsika eo. Misy zavatra hafahafa any am-pontsika sy any an-tsaintsika any. Mahazo telefaonina tsara, mahazo fiarakodia, afaka fanadinana, mandeha mianatra any an-dafy, mianatra any ampitan'ny ranomasina. Rehefa tahiana ny hafa dia miseho ilay toetrantsika, misy zavatra hafahafa ary lasa tafaresaka mihitsy ary tsika hoe zao. Zay tsika ity zay. Rehefa tahiana ny hafa, misy zavatra azon'ny hafa mihoatra aloha tsika, ohatrany hoe manatombo ny hafa noho itsika, dia miseho ilay toetrantsika, misy zavatra hafahafa ny anatintsika. Eny fa na eo amin'ny hoe amin'ny asan'Andriamanitra ary dia tena magaga. Fa na eo amin'ny asan'Andriamanitra raha dia magaga hoe raha ohatra sy hoe misy asan'Andriamanitra mahazo tany, misy asan'Andriamanitra mahazo trano, misy asan'Andriamanitra mandroso mitombo ny olombonjena, dia ny fahenoantsika an'izay sy ny fahafantarantsika an'izay dia eo no miseho zany ilay toetrantsika hoe lasa misy zavatra tsy tena milamina tsara zany any anatintsika any, tsy tena milamina tsara zany any am-pontsika any, tsy tena milamina tsara. Manoloana ny fitahiana ny hafa, manoloana ny zavatra izay ananan'ny hafa mihoatra noho itsika, dia lasa tsy milamina tsara ny toetrantsika. Inona ary no ataontsika manoloana an'izay zavatra izay? Inona no ataontsika ary mba tsy hisian'izay toetra amin'ny tolo malagasy moa dia hoe ory hava-manana ory hava-manana. Ary inona no ataontsika manoloana an'izay? Jaona mpanao batisa dia tsy tratra an'izay izy. Tonga mpianatra Jaona nilaza hoe ory Jaona, lay lehilahy izay nambaranao iny, le nilazainao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao, le nilazainao sy ny tantarainao iny indro izy manao batisa ary mahazo olona be dia be. Nataon'ilay mpianatra mazava tsara mihitsy, mahazo olona be dia be. Fa teo anoloan'izay dia tsy nampietsika ny Jaona izay, tsy nampiovan'ny Jaona izay,
fa zao no navalony an'ilay mpianatra hoe hay fa aoko fantatrao fa tsy misy olona mahay manao na inona mihitsy raha tsy avy amin'Andriamanitra, raha tsy nomen'Andriamanitra azy zany. Amin'ny jauna zany dia hoe avy amin'Andriamanitra zany ary nomen'Andriamanitra azy zany, zay vao misy zany zavatra zany. Dia nilamina tsara jauna. Ny tokony ataontsika koa zany dia izao. Avy eo na ny jauna ange nampiany hoe izy tsy maintsy mitombo fa zaho tsy maintsy mihena. Ny tokony ataontsika zany dia izao. Mila amboarina ny fotsika sy ny saitsika hihevitra foana hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, Andriamanitra no manome ny zavatra rehetra. Matoa zany namantsika mahazo zavatra tsara, mahazo zavatra lehibe, mahazo zavatra misongadina, matoa ny namantsika tafita, dia tokony ho fantatsika foana zany hoe avy amin'Andriamanitra izay, Andriamanitra nanome azy an'izay, Andriamanitra nanolotra an'izay. Noho izany dia ny tokony ataontsika zany mba tonga antsika ho voaro amin'ilay toetra somary hafahafa kely zay mahazo antsika rehetra zay, dia ny hoe misaotranao Andriamanitra fa nitahianao ny ravaviko, nomenao an'izao. Misaotranao Andriamanitra fa nitahianao ny rahalahiko, miezaka ny misaotra an'Andriamanitra. Zay mantsy mibanga tamin'ilay tantaran'ilay zanak'Adala zay sy ilay zokony. Ilay zokony zany adinony fa ny ray ange no nampitafy, nanome kiraro, peratra, ny ray daholo nanao an'ilay izy. Ka raha tokony hoe nisaotra ny ray izy dia zavatra hafa indray no tao an-tsainy. Ka ndao ary tsika hiezaka miaraka amin'ny fanampin'ny fanahy masina ny zavatra rehetra. Rehefa mahita asan'Andriamanitra mandroso dia ndao hisaotra an'Andriamanitra. Rehefa mahita asan'Andriamanitra tahiana, mahazo tany, mahazo trano, mahazo misy zavatra fotoan-dehibe nataony dia tena nandeha tsara zany. Ataontsika hianatra hisaotra an'Andriamanitra satria avy amin'Andriamanitra ange zany. Hiezaka hisaotra an'Andriamanitra foana, hiezaka hisaotra an'Andriamanitra foana, hiezaka hisaotra an'Andriamanitra foana. Hiezaka hisaotra an'Andriamanitra. Rehefa tahiana ny mpiara-mivavaka, tahiana ny mpino-namana dia misaotranao Andriamanitra fa nitahianao rahavavy ihany, misaotranao Andriamanitra fa avy amin'Andriamanitra zany, misaotranao Andriamanitra ny nanome azy an'iny, Andriamanitra ny nanolotra an'iny, Andriamanitra ny nahatonga azy hianana an'iny, dia misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra. Raha izay no ataontsika dia ho afaka amin'ilay toetra somary manahirakirana mahazo antsika mianakavy izay tsika. Tompo anetantsika mba hianatra tsika tsy hitohy satria tsy tahian'Andriamanitra tsika mantsy izay. Raha voatra tsika zao hoe tahiana ny afaka tsika hafahafa dia tsy tahian'Andriamanitra tsika izay. Fa raha tahiana ny hafa ka tsika misaotra an'Andriamanitra, tsika makasitraka, tsika miara-mifaly amin'izay mifaly, hoe mifaly ny hafa fa nitahiana dia tsika koa miara-mifaly aminy mandeha arak'izay tenin'Andriamanitra izay tsika, dia hitahantsika koa Andriamanitra, hitahantsika koa Andriamanitra rehefa mifaly tsika satria tahiana ny hafa, rehefa misaotra tsika satria tahiana ny hafa, dia hitahantsika Andriamanitra. Hisy lalana sokafan'Andriamanitra ho antsika,
isy fitahian'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainantsika rehefa misaotritsika satria tahina ny hafa, rehefa mifalitsika satria tahina ny hafa, dia zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka ndao ara samy hianatra an'izay, samy hianatra an'izay miaraka amin'ny fanampian'ny fanahy masina, miaraka amin'ny fanampian'i Jesosy, samy hianatra tsika dia mirary soa antsika rehetra tompoko a, ny tompo anay hitantsika izay tenin'Andriamanitra izay nitondran'Andriamanitra antsika hoe tsikitia dia hatramin'ny mahafinaritra aloha tsika rehefa mbola samy hanina fa rehefa tahina ny hafa eo vao mipoitra amin'izay ilay mahizy atsika eo ka ndao ary hivavaka tsika angataka antsika ary hanondrika an'lohantsika hivavaka angataka amin'ny fanampian'ny fanahy masina, angataka amin'ny fanampian'i Jesosy tsika. Jesosy eo misaotra anao izay ny afaka nandreny teninao sy ny afatrao teto. Jesosy tsara ianao, Jesosy be fitiavana, Jesosy be famindram-po, Jesosy mahay ny zavatra rehetra. Jesosy eo ianao nefa miteny fa raha mangataka aminao amin'ny anaranao izay dia ataonao. Ko ankehitriny Jesosy mangataka amin'ny anaranao izay, ampio izay Jesosy mba hifaly hisaotra anao rehefa tahina ny hafa. Tsy amikerinena mimpatanjahanay izany fa mila ny fanampianao izay, manampy anay ianao satria izay Jesosy te handeha araka ny sitraponao, te hiaraka hifaly amin'izay mifaly izay satria izay koa dia mangetaeta ny fitahianao, koa dia manampy anay ianao Jesosy ary hifonanay ireo toetranay izay mahatsapa tokoa izay hoe rehefa tahina ny hafa dia mahatsapa hafahafa izay hifonanay eto anatrianao izany fa ezaka izay mba handeha araka izay sitraponao. Misaotra Jesosy eo voninahitra anao irery ihany. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra tompo koa amin'ny manaraka indray raha sitrapon'i Jesosy tompo, mirary soa antsika rehetra.